Miarabana ny tokantrano manaraka ny météo amin'izao fotoana izao ny sara izao avy amin'ny zana-bolana avy hatrany maina tanteraka ny andro saika manerana ny nosy ankoatry ny morontsiraka atsinanan'ny Madagasikara iny satria dia nisy ny rahona avy any an-dranomasina mandalo miserana amin'ny morontsiraka iny izay mitondra tandrifin-drahona indray ho an'ny rapisy dia saika mbola mitovitovy amin'izao volinandro iainantsika izao hatrany aloha izany ho an'ny toetrandro amin'ny ankapobeny fa ny alahady sy alatsinainy kosa ikorotana kely ny toetry ny andro any amin'ny tapany avaratry ny Madagasikara iny satria dia tombanana manatona ny morontsiraka ireto rahona hitantsika ato amin'ny ranomasimbe Indiana hitantsika amin'ny sary izao ny maripana tsy misy ihany koa ny fivanagoavana andrasana ato anatin'ny 3 andro avy ankoatra n'ireo faritra manorana moa zany indrindra ny tapany avaratra izay satria dia tsy dia misy fiakarana be ny maripana raha ny 2 andro na ny alahady sy ny alatsinainy ny toetrandrontsika ho an'ny rapisoary vao maraina dia misy ny zavona ho an'ny avoatany indrindra moa zany amina faritra avo sy manakaikaiky ala zany mety ahitana an'izay zavona izay mandraondraona ny andro any faritra atsinanana ary mety arahina tandrifin-drahona izay manakaikaiky ny distrikany maro antsehatra ny ambiny kosa dia balika tanteraka ny masoandro any rapiso tolakandro mety misy hatrany ny rahona izay arahina tandrifin-drahona izay ho an'ny morontsiraka ny faritra Nalanjorofo sy ny tapany avaratra amin'ny faritra atsinanana voakasika an'izay ihany koa ny distrikany Antala ny ambiny kosa dia ny masoandro no mibatoerana raha ny maripana vinavina ho an'izay rapitso izay eo amin'ny 9 ka hatramin'ny 10 degré celsius ao zany vao maraina be fa ny atoandro kosa raha ho an'ny avoatany hatrany dia 12 ka hatramin'ny 13 degré celsius ny maripana vinavina ho an'ny morontsiraka atsinanana kosa 14 ka hatramin'ny 30 degré celsius ny maripana ary mahatratratra any amin'ny 13 degré celsius izay any amin'ny faritra atsimo andrefana ho an'ny tapany avaratra andrefana mafana hatrany ny andro misy hatrany amin'ny 30 degré celsius raha ny toetrandrontsika ny alahady kosa indray manomboka misy ny orana izay somary matevina indraindray ho an'ny faritra Savasy Analanjorofo mandraona mety arahina herika na orana manify kosa ho an'ny faritra Sofiasy ny faritra Diana ary ny morontsiraka atsimo atsinanana sy ny any amin'ny morontsiraka atsinanana kosa indray dia mety isy ny tandrifin-drahona mandalo indraindray fa misava ihany moa zany izay ary ataontsika hoe mahalana tanteraka izay tandrifin-drahona izay ho an'ny avoatany kosa vao maraina dia isy ny zavona fa ny ambiny ny masoandro no mibatoerana raha ny maripana vinavina ho an'izay andro ny alahady izay hatrany eo amin'ny 9 ka hatramin'ny 10 degré celsius eo ny maripana ambany indrindra ary 12 degré celsius kosa ho an'ny avoatany ny morontsiraka atsinanany nosy dia manodidina ny 15 ka hatramin'ny 18 degré celsius ny any amin'ny tendrony avaratra no mety mahatratra hatrany amin'ny 17 degré celsius miakatra kely ihany izay maripana izay ho an'ny faritra atsimo andrefana ny any amin'ny tapany avaratra andrefan'ny Madagasikara misy ny fidinana kely mahakasika an'izay maripana ambony indrindra izay ho an'ny andro ny alatsinainy kosa indray misy hatrany ny orana ho an'ny tapany avaratry ny Madagasikara faritra Sava Nalanjorofo sy ny any amin'ny faritra atsinanana mety arahina tandrifin-drahona izay ho an'ny faritra Sofia sy ny tapany atsimo amin'ny faritry Diana ho an'ny tany kosa indrindrindrindra moa zany ho an'ny ilany atsinanany Analamanga sy ny any amin'ny faritra Alaotra Mangoro mety hisy ny herikandro amin'ny alina ny alatsinainy izay satria dia mahazo vahana kely ny avaratraza ho an'ny tapany avaratra atsinanany nosy mifanohatra amin'izay kosa ny any amin'ny tapany atsimo satria dia misy ny rindra-drahona izay manatona tsikelikely ny morontsiraka atsimon'ny nosy ka mety hisy ny tandrifin-drahona ho an'ny tendrony atsimon'ny Madagasikara sy ny any amin'ny morontsiraka atsimo atsinanany Madagasikara iny ny maripana vinavina mifandraika amin'izay alatsinainy izay miakatra 13 degré celsius ho an'ny faritra Matsiatra ambony raha toa ka midina 20 degré celsius kosa ho an'ny faritra Analamanga 12 degré celsius izay ho an'ny Vakinankaratra ny morontsiraka atsinanana kosa 19 degré celsius ka hatramin'ny 20 degré celsius ny maripana ny any amin'ny ilany andrefana ihany koa toa izay 20 ka hatramin'ny 30 degré celsius ny maripana vinavina ambony indrindra any amin'ny morontsiraka andrefan'ny Madagasikara iny amaranantsika ny fandaharana ny tany valontoan'ny rivotra atonony amin'ny ankapobeny izay tany valontoan'ny rivotra izay ho an'ny teto Antananarivo manodidina ny fetrany mesa koa ny rehetrarehetra voaray ary raha ny mandrafitry ny toetry ny andro atao anatin'ny 3 andro no jerena dia vinavinaina hijanona antonony amin'ny ankapobeny izay tany falontoan'ny rivotra izay ho ana Antananarivo renivohitra izay ny meteo tamin'ny ity an'io ty raha pisy iray fotoana manaraka velomako